Misa dimy etseo ny isan'ny skoto eto Madagasikara, fomba iray entina hanabeazana ny tanora ny skotisma. Raha manodidina ny 30 tapitrisa ny isan'ny skoto maneran-tany amin'izao fotoana izao. Ny tanjona dia mba hahenika izany no 100 tapitrisa maneran-tany amin'ny taona 2024. Mbola mahasarika ny tanora ve ny skotisma? Ny tontolon'ny skoto no voaboasina aminao amin'ny Kiadin'i ity. Tonga soa eto amin'ny Fandaharana alalino. Fandaharana izay voakarin'ny sampana fampahalalam-baovao ny Kolo TV. Tamin'ny taona 1790 no niforonan'ny skotisma ary ilay miaramila britanika Robert Stephenson Smith Baden-Powell na antsoina ihany koa hoe Baden-Powell no namorona azy. Avy amin'ny teny anglisy hoe skot ny teny hoe skotisma izay midika mpanazava sy avy amin'ny teny frantsay hoe escout izay midika fiangonana. Hatreto manodidina ny 30 tapitrisa ny isan'ny skoto izay miparitaka amin'ny firenena 720 isa. Ny karazana finoana rehetra amin'ny fiaviana rehetra maneran-tany no mikambana ao amin'ity fitaizana tanora ity. Isan'ny fototra hijoroan'ny skoto ny asa firotsahana, fampandrosoana, ny fiarahamonina sy ny fampandrosoana ny mpiarabelona. Entina nanamariana ny fitsengerin-taona namoronana ny skoto ny fitondrana ny fanamiana isaky ny 12 febroary isan-taona na amin'ny asa na any amin'ny fianarana. Mbola ny vahiny kosa no nitarika izany tsikelikely ho an'ny teto Madagasikara. Tamin'ny 1907 no niforona ny skotisma tany Angleterre. 10 taona teoriana tonga mbola tia Madagasikara izy zao. Zany hoe tsy nijanona fotsiny tao Angleterre le izy. Ny tanjona Fanabeazana skotisma dia zao hoe fanomezana andraikitra ny tanora tamin'izany vanim-potoana zany. Tao anatin'ny fivoarana ny Fanabeazana ny tanora ny anglisy tamin'izany fotoana zany dia ny Baden-Powell izay miaramila anglisy no nahita fa rehefa homena andraikitra ny tanora dia mahavita zava-dehibe mihoatra noho ny lehibe izy. Dia tsy nijanona tamin'ny hevitra anankiray izy fa nitariny hatrany izy ireo, niainga tamin'ny fiainam-bondrona, tonga ny faritany anankiray, tonga ny firenena anankiray ary manerana n'izao tontolo izao. Dia anisany misitraka an'izany isika eto Madagasikara amin'ny alalan'ny fitaizana zazavavy na ny Fanilo na ny Mpanazava. Ho an'ny aty amin'ny zalahy dia misy ny ANTILIN'I, ny Kiadin'i ary ny Tily eto Madagasikara. Eo amin'ny 200,000 eo ny isatsika amin'izao fotoana izao, misandrahaka amin'ny 420 manerana Madagasikara, ary izy ny fikambanana taiza tanora miasa sy manerana Madagasikara amin'izao fotoana izao. Eo amin'ny latsaky ny 2 hetsy eo ny mpiandraikitra na ny lehibe mikarakara sy manao ny fandaminana amin'ny fanofanana sy Fanabeazana ireo tanora malagasy ireo. Ny anisan'ny zavatra ankehitriny zao hoe fiovan'ny toetrandro, fahasimban'ny tontolo iainana, ny fiainan'ny rano eo amin'izao fiarahamonina antsika izay tsy voaela teto Madagasikara, dia anisan'ny fandraisana ndraikitra raisin'ny tanora malagasy ny skoto ny fampianarana ny olona hikajy ny rano. Zany hoe tsy mijanona amin'ny zavatra anankiray ilay skoto fa antsoina no asa soa isan'andro satria izay le izy hoe tanora mandraikitra ny skotisma. Mizara telo lehibe ny skoto eto Madagasikara, izany hoe ny skoto zazalahy, ny skoto zavavavy ary ny farany ny skoto mixte izay isian'ny zazalahy sy ny vehivavy. Ho an'ny zazalahy ohatra misy ny Tilyn'i Madagasikara izay mizara synodam-piangonana protestanta maromaro. Raha ny fanazavany ny filohan'ny Tily zazalahy eto Madagasikara, misy fizarana rafitra maro isaky ny sampana. Ho an'ny Tily Madagasikara mizara isaky ny sokajy taona izany. Ny Tily eto Madagasikara dia fanabeazana tanora zazalahy miorina ao anatin'ny synodam-piangonana anankidimy izy amin'izao fotoana izao. Ao zany ny FJKM, ny FLM Luthérienne, ny EEM Anglikana zay, ny METM ary ny FMTA. Ireo zany ny orenan'ny Tily eto Madagasikara, zany hoe miaraka ihany koa izy amin'ny Mpanazava sy ny Tily eto Madagasikara izy mihinan'ny zazavavy, Tily eto Madagasikara izy mihinan'ny zazalahy. Ao amin'ny Tily misy Mpanazavazana maromaro zany, misy rafitra maromaro koa. Misy ny rafitra beazina, zany hoe le tena beazina. Io zany 7 taona ka hatramin'ny 20 taona. Misy ny rafitra mpanabe, zany hoe ny rafitra mpanabe rehetra hatrany amin'ny mpiandraikitra, ny tonia-pivondronana, ny filoha, ny foibe, ary misy ny rafitra mpitantana sy ny mpanohana.
Ireo ndray zany ny komity lehibe sy ny komity isatsokajiny. Ny atao amin'ny rafitra beazina dia mizara anankitelo arakaraky ny sokajy-taonany. Zany hoe misy ny atao hoe lovitao le fitotaona ka hatramin'ny 12 taona reny dia misy indray ny tily sapana maitso io zany, sapana mavo le kely dia ny sapana maitso indray le 12 taona hatramin'ny 12 taona, dia ny sapana mena ny 17 taona hatramin'ny 13 taona 12 taona, ary ny mena fify le sapana zokiny indrindra zany mbola beazina io ka hatramin'ny 15 taona io. Hita miavaka tsara ny skoto manoloana ny fitaizana raisiny amin'ny fikambanana eny amin'ny fiarahamonina. Manana ny lalàna ny skoto ary misy ny fanekena atao ihany koa ao amin'ny sampana misy azy. Saika fampianarana amin'ny alalan'ny asa avokoa no ampitaina amin'ny tanora rehefa ao amin'ny fikambanana. Tsy fitaizana miaraka kosa no atao fa mizara vondrona isan-karazany arakaraky ny taona. Maneran-tany ity fomba fitaizana ity raha ny fanadihadiana. Miaraka amin'izay skoto eo anivon'ny Fiangonana Protestanta izay ihany koa ny Mpanazavan'i Madagasikara izay skoto zazavavy. Miisa 903 alina izy ireo eto Madagasikara. Manana ny fomba fitaizana ihany koa izy ireo. Isan'izany ny fampahafantarana ny zon'ny vehivavy, ny tontolo iainana sy ny maro samihafa. Ny lalàna mpanazava dia ny anankiray dia miteny hoe sakaizan'ny biby sy ny zava-maniry ny mpanazava, ary ny fanabeazana ao amin'ny tontolo iainana dia anisan'ny mibahana ao amin'ny Fandaharana tolotry ny fikambanana mpanazava eto Madagasikara. Fanamafisana n'izay hoe miaro ny tontolo iainana, mamboly hazo, mikojakoja ny tontolo iainana, ary tato ato hitantsika ny fiadiana amin'ny fikorontanan'ny toetry ny andro dia anisan'ny fanabeazana atolotra ny ankizy. Ny tena ataonay dia izay manabe ny olona feno, ara-bata na ara-tsaina, ara-panahy, ara-piarahamonina, ara-pihetsepo ary ara-piarahamonina, hahatonga azy ireo ankizy tanora mahasamandray andraikitra eny amin'ny tontolo misy azy, ary mipetraka foana ilay hoe hanova ny tontolo tsaratsara kokoa hatrany. Mpanazava eto Madagasikara dia manana anjara andraikitra amin'izany fanovana ny tontolo izany. Resaka fitariana, resaka fatokisantena ny ankizy vavy, resaka fanabeazana, fampidirana ny zaza-tsekoly, fiadiana amin'ny anoanana, fiadiana amin'ny fahatrana, izany dia tafiditra ao anatin'ny fandaharam-panabeazanay daholo. Mianatra aloha le beazina aloha le mpikambana zany, mpikambana ato aminay hoe inona ny tsara ho fantany, inona ny tokony ataony, inona ny fandraisana andraikina tokony ataony, dia ankoatr'izay koa mitondra feo izahay, manao plaidoyer ny fitenenana amin'ireo manodidina rehetra hoe tena ilaina jereo ny ankizy vavy, jereo ny ankizy vavy fa izy ireo no avin'ny firenena, ary ankoatr'izay dia manao asa firotsahana eny amin'ny fiarahamonina koa izahay mahakasika an'ireo lohahevitra ireo, ady amin'ny heritreritra rano fidiovana sy fahadiovana. Fanatrehana ilay fanabeazana aloha ho an'ny fikambanana manokana dia satria izay tena hoe izay ny antom-pisinay izay hoe raha tsy hivina foana moa dia hoe mamolavola azy olona feno vavolombelon'i Jesoa Kristy ilaina ao amin'ny fiarahamonina misy azy na fiangonana io na amin'ny firenena na ao an-tokantranony. Ho fiomanana amin'izay dia misy ireo mpitarika izay tsy mitsahatra, tsy mikely aina, manatsara, mijery indray hoe inona ny filanen'ny fotony, inona zavatra iainan'ny ankizy vavy amin'izao fotoana izao. Dia izany ohatra ny tena ohatra hoe irotsahanay amin'ny resaka amin'ny ady amin'ny herisetra, indrindra ny amin'ny herisetra amin'ny ankizy vavy ohatra. Any amina faritra hafa mety hoe ny fanambadiana loloatra na ny voka tsy irina, dia tena mijery fotony izany hoe inona ny olana mianjady amin'ny ankizy vavy. Manana izay skoto izay ihany koa ny ao anivon'ny Fiangonana Katolika. Ny ANTILIN'I ho an'ny skoto zazalahy ary ny Fanilon'i Madagasikara ho an'ny skoto vehivavy. Ankoatra ny sampana hitovian'ny skoto rehetra dia manana ny mampiavaka azy ihany koa ny Fanilon'i Madagasikara ho an'ny sampana natokana ho an'ny université sy ny sampana ho an'ireo manana fahasembanana. Ny fikambanana Fanilon'i Madagasikara dia fikambanana masina ao anatin'ny Fiangonana Katolika izy manaraka ny fomba Skotisma. Ny fikambanana io dia anabe ny ankizy vavy ho vanona, ho vonona, ho andrin'ny ankonana, ny firenena ary ny fiangonana. Ny sampana anankiefatra, sampana mavo antitry ala dia 9 ka hatramin'ny 10 taona. Ny sampana maitso tantely ala 12 ka hatramin'ny 13 taona, dia ny sampana mena zandrina atsotsika hoe vain-danitra 14 ka hatramin'ny 19 taona, dia ny sampana mena zokiny afo 17 taona miakatra. Manana sampana manokana ny fikambanana Fanilon'i Madagasikara dia ny sampana
universitaire Fanilon'i Madagasikara universitaire sy ny sampana rano velona zany hoe sampana anankiray miay andreo sembana ara-tsaina zany. Tsy misy izany fizarana izany kosa ho an'ny Kiadin'i Madagasikara fa mitambatra ao amin'ity anarana ity avokoa ny vehivavy sy ny lehilahy na ny mixte. Raha ara-tantara dia nanomboka tamin'ny taona 570 no niantombohan'ny skoto mixte. Afaka miditra ao amin'ny mpikambana ao avokoa ny finoana rehetra tsy misy akanavaka. Araka izany dia tsy miankina amin'ny Fiangonana iray ny Kiadin'i Madagasikara ary mizara amin'ny faritra 17 eto Madagasikara. Kiadin'i Madagasikara moa zany dia isan'ny ao anatin'ny Skotisma zazavavy ary ao anatin'ny Skotisma zazalahy ihany koa satria ny Kiadin'i Madagasikara dia tambaran'ny manabe ny zazalahy sy ny zazavavy, coéducation izy pluraliste, laïque ny Kiadin'i Madagasikara tsy miankina amin'ny fiangonana ary tsy mifidy finoana ny miditra ao fa misy karazany rehetrarehetra ny finoana rehetra katolika, protestant, musulman, bouddhiste, misy koa ny rahaté membre miditra mpikambana ao amin'ny Kiadin'i Madagasikara. Ny Kiadin'i Madagasikara dia tamin'ny 1933 no tonga teto tamin'ny alalan'ny EDF, éclaireur et éclaireuse de France zany, fa rehefa tonga ny fahaleovan-tena dia lasa niova ho Kiadin'i Madagasikara izy. Dia raha fitina dia ny hoe ny skotisma ma zany dia hoe sekoly ny fiainana. Sekoly ny fiainana. Voalohany indrindra ho an'eto Madagasikara dia fampianarana atao fihavanana. Zany hoe sehatry ny fihavanana ny skotisma tanatin'ny Kiadin'i Madagasikara amin'izay toerana rehetra dia mamboly fihavanana ny skoto. Dia tsapanareo tsara hoe na dia le manao an'ilay akanjo mitovy ohatry ilay fanamiana izany hoe mampiavaka an'ilay skoto fa tonga dia anatin'izany ireny ny olona mpampiavana le fihavanana. Zay ny voalohany, zay mahatonga hoe sekoly ny fiainana azy. Faharoa dia ny hoe natao hoe skoto zany dia olona vonona mandrakariva. Zay moa zany ny hikana dia hoe ny Kiadin'i Madagasikara dia hoe vonona mandrakariva. Zay le fahavonona zay moa zany dia fiseho hoe mahavita tena, mahaleo tena, fa indrindrindrina mahafehy tena. Ankoatra ny mahasamihafa sampana skoto izay dia manana ny mampiavaka azy ihany koa ny skoto amin'ny fiarabana. Misy ihany koa ny salut skoto izay miankina amin'ny taona na ihany koa ny rafitra misy azy araka ny fanazavana toy izao. Dia in'ilay izay zavatra teneniko izay voafaritra ao anatin'ny ton'ilay salut skoto. Zany hoe raha ho an'ny loftao izy dia ohatr'izao anankiroa ny azy ny loftao. Ny loftao zany moa zany dia hoe ny ankizy enina ka hatramin'ny 12 taona. Fa rehefa dehibe indray zany manomboka amin'ny éclaireur sy ny mpiandarana dia anankitelo ohatr'izao. Dia ny dikany anankitelo ohatr'izao ty saluté zany dia miteny hoe voalohany aloha dia andraikitra amin'ny tenany tsiraray. Zay zany le tiako tenenina teny hoe vonona mandrakariva. Dia rehefa roa andraikitra eo amin'ny tanindrazana. Dia zay zany le hoe mahitsy landava sy hoe manapana. Dia fahatelo andraikitra eo anatrehan'ny Andriamanitra. Zany hoe mpino ny skoto. Ilay fiarabana skoto ity manerana an-tany dia ny ambany ity moa zao dia milaza amin'ny hoe ny lehibe dia manampy ny kely ary ny kely manaja ny lehibe. Zay zany le foto-kevitra ijoroan'ny skotisma eran-tany. Mizara telo mazava tsara ny rafitra misy ao amin'ny sampana iray, na ny ao amin'ny Tily'i Madagasikara, na ny ao amin'ny Antily, na ao amin'ny Kiadin'i Madagasikara, na ao amin'ny Fanilon'i Madagasikara, na ihany koa ao amin'ny Mpanazavani Madagasikara. Ao ohatra ny sampana mavo izay 9 hatramin'ny 12 taona, ny sampana maitso 12 hatramin'ny 19 taona ary ny sampana mena 19 taona no miakatra. Araka ireo fizarana ireo dia fitaizana samihafa no atao. Ohatra raha mbola sampana mavo dia lalao no ampitana ny fitaizana.
Raha ho an'ny sampana maitso kosa dia amin'ny alalan'ny fifaninanana no hitaizana azy ireo. Ary fanomezana andraikitra kosa ho an'ny sampana mena no miakatra. Akoatra izay karazana fampitana fahalalana izay, misy ihany koa ny atao hoe fanomezana totem na ihany koa ny fanomezana anaram-biby an'ny tanora skoto iray arakaraka ny andraikitra raisiny. Raha ohatra ka mpiandraikitra mavo dia anarana vorona na anarana biby no nomena azy. Raha ohatra kosa indray ka mpiandraikitra maitso dia anarana zava-maniry no nomena azy. Akoatra ireo andraikitra ireo dia zava-boary tsy mitondra fananana kosa no nomena azy, ohatra amin'izany ny vato, ny ala, rano sy ny maro hafa. Tsy azoazo foana ny anarana fa misy ny dingana tsy maintsy tratrarina. Ireo olona efa nahazo anarana ihany koa no afaka manome anarana ny tanora skoto iray. Fitaizana any amin'ny natiora ny skoto, fanazarana azy ihany koa ifandray amin'ny natiora. Teny izy ireo manomboka lofotô no zarina izany fitaizana izany. Raha ny fanazavan'ireo ankizy ao anatin'ny lofotô amin'ny Tilyn'i Madagasikara, fiovana goavana amin'ny fomba fiainana eo amin'ny fiarahamonina no isan'ny tombony. Satria any tànana ny lehilahy tsy lamboty daholo fa aty tsisy an'izany tsy lamboty izany. Hoe ndanao mandao skoto dia nanao aho. Lazo efa ovinana nanao skoto? Efa tamin'ny 2015. Zay zao tamin'ny sabotsy nandeha lasy dia mba tsy miaraka amin'ny namana tsy lamboty ireny fa mandeha miaraka amin'ny lofotô. Satria amin'izay mba sasasy tsy matahotra. Ohatra hoe misy mampatahotra dia tsy matahotra fa sasa foana. Natahorako taloha matahotra biby. Tamin'ny taloha le njenjehany aliky ireny dia le mitsoka dia avy eo mangovo. Fa amin'izao efa tsy dia tena matahotra intsony. Efa nahita namako le nanao skoto ireny dia avy eo koa lasa niditra nanao skoto. Efa taona kosa izay no nanaovana skoto raha ho an'ny finaritra manokana. Fanampiana goavana teo amin'ny fiarahamonina no tombony ho azony tamin'ny nanaovana skoto. Nasarika nanao skoto voalohany tamin'izaho koa mbola kely dia nahita ankizy petapeako, nahita ankizy lalaosy zareo, nafinaritra nasany nazarika na hoe kilalao nataony zareo dia teny tamin'ny ray aman-dreny koa hoe mandeha mba hanao skoto dia nampidirany dia toa mitako teo amin'ny fianarana aloha satria tamin'izaho mianatra taloha dia tsy dia mivoatra fa miditra aty amin'ny skoto amin'izay dia mahita zava-baovao dia lasa mivoatra hatrany am-pianarana hatrany tokantrano. Isan'ny fototra hitaizana ny lofotô ny fanarahana ilay sary mihetsika, livre de la jungle. Maro ny anatra sy ny fampitana fahalalana ao amin'ity sary miaina ity raha ny fanazavan'ny tompona andraikitra. Ny nenay moa zany manaraka le hoe livre de la jungle ny lofotô izay nitsoahana tao amin'ny bokin'ny Rudyard dia izay no arahanay livre de la jungle. Tsika angamba efa nahita daholo dia izay nime livre de la jungle. Misy koa amin'izao nefa misy ny film livre de la jungle dia ireny no arahana. Ohatra hoe baloha zao ohatra ny andraikitra ny baloha raha ao anatin'ny andiany dia hoe mampilalao. Tena hoe dia misy koa lalàna dia izy ny tena mampianatra ny lalàna ao anatin'ny andiany. Ny bagera zao mampianatra mihaza, izay ny ataon'ny bagera. Fa misy indray ny resaka administration na hoe papirasy, ny resaka fandaharana iarahana manao daholo zany. Raha fehezana dia manomboka enitaona ny zandriny indrindra ao amin'ny skoto ary mandrakizay kosa ny skoto raha ny fanazavana trany. Ho an'ny leopara manokana ohatra efa ho 10 taona mahery izay izy no niditra teo anivon'ny skotisma ary izao lasa filoha izao. Nandalo sedra maro izy nandritra izay fotoana izay raha ny fanazavany. Filoha iombonana eo amin'ny Kiadin'i Madagasikara ny tenany ankehitriny. Ny tenako manokana zany nanomboka nanao fanekena
tamin'ny taona 20 taona dia nidikan'izay zany dia ny hoe nanaika fa obiazina araky ny fomba skoto mazava be fa anatin'ny fomba skoto misy misy lalàna dia misy fomba maro samihafa zay entina manabean'ny tanora indrindrindriny moa zany araky zakotelo dia le hoe fiainana anatina tarika kely fa indrindrindrindra koa le fiainana ankalamanjana dia zay mahatonga le hoe sekolin'ny fiainana ny skotisma ny ankalamanjana amin'le fanaovana lasy amin'le fandehanana manolody be amin'ny fanaovana fikaroana maro samihafa rehefa tonga any an-dalana any dia mandeha amin'ny toerana anankiray izay mbola tsy fantatrao mety amin'ny andro alina io mety amin'ny andro atoandro be io mety amin'ny andro mangatsiaka io sisa tsapaina ny olona ray zany hoe zay zany hoe atao izay mahatonga n'ilay tanora izay beazina anatin'ny skotisma ho lasa olona sa arak'ilay voalaza teo ohatra ny kivazovazy hoe raha olona saritaora dia mety ao anatina fotoan'ny fofo izy dia efa tsy saritaotra ntsony satria efa samandre bibilava mifampiresaka amin'ny gidro manao morsa ohatra zany dia le fiainana atao anatin'izay skotisma zany hoe satria ny skotisma zany dia ny hira sy lalao zany hoe le fanabeazana amin'ny alalan'ny hira sy amin'ny anaran'ny lalao fa tsy kilalao zany hoe le lalao entina manazatra ny olona tsirairay mba azo moramora koa zay zavatra fampianarana tsotra ny any ampianarana zany zay moa mahatonga izay mialatsiny amin'le fiteny hoe éducation non formelle. Isan'ny mampiavaka ity fitaizana tanora ity ihany koa ny fisian'ny lasy izany hoe fialana amin'ny andavanandro saingy tsy mifanalavitra amin'ny fandrosoana misy ankehitriny mila miala amin'ny natiora ny tanora ary ihany no ikolokoloana ny toetran'izy ireo raha ny fanazavana. Fampidirana ny teneniko teo hoe fomba skoto mihitsy ny fiainana ankalamanjana ary ny origine tamin'ny andohan'ny skotisma na amin'ny badem poel azy dia tena hoe mandeha ny amin'ny natiora zany satria ny natiora tokoa ange voaka amin'ny natiora zany ianao dia efa manabe ny natiora. Amin'ny ankapobeny dia mandeha tongotra ny fiatomboan'ny lasy ary makany amin'ny toerana iray milalao miala voly mifanabe mety misy ihany koa ny sedra maro isan-karazany raha ny fanazavana. Fandenandena rano dia fampitoraka fotaka dia mba misy zany mba hoe fandraisan'ny sokajy ianao ohatra ao anaty sokajy dia mba asindry salamitarika zavatra anankiray ianao ohatra hoe ndao zay mba tsy mahandro sakafo zay rehefa vefelany mahandro sakafonay dia atovy matsiro be dia rehefa vao tsy matsiro dia asiny hoan'ny lahy daholo na rehefa tsy matsiro dia lany tsy mihinana. Manana ny paikadin'ny skoto izay omen'ny OMMS na ny Organisation Mondiale du Mouvement Scout. Voalohany amin'izany paikady izany ny fitantanana mahomby, faharoa ny fanomezan-danja ny tanora izany hoe ny fanomezana andraikitra azy. Araka izany dia miankina amin'ireto adidy telo ireto ny jiron'ny skoto dia ny adidy amin'ny Andriamanitra, ny adidy amin'ny tena ary ny adidy amin'ny hafa. Raha ny fanadihadiana dia isan'ny mampandroso ny firenena iray ny fanomezan-danja ny tanora indrindra ny skotisma. Manoloan'izany rehetra zany dia misy fiantraikany goavana amin'ny fiarahamonina ny skoto noho izany tsy tokony misehoseho izy ireo. Ankoatran'ny fifandraisana amin'ny samy skoto eto an-toerana, misy ihany koa ny fifandraisana amin'ny any ivelany, isan'izany ny jamboree izay hetsika iaonan'ny solontenan'ny skoto maneran-tany isaky ny efa taona ity hetsika ity ary miova hatrany ny firenena mandray azy. Tamin'ny taona 2007 ohatra ny jamboree voalohany ary tany Angletera no nikarakarana azy tamin'izany fotoana izany ary tany Japon kosa no nanatanterahana azy ny farany teo. Ankoatr'izay dia misy ihany koa ny fifanakalozana traikefa amin'ny samy skoto na izany ho an'ny lehilahy na ho an'ny skoto vehivavy. Misy ny fandefasana ny skoto malagasy makany ivelany amin'izany ary toy izany ihany koa no ataon'ireo mandefa skoto vahiny eto amintsika. Tsy ny rehetra no afaka mandeha amin'ny fifanakalozana io
fa misy ny sivana tsy maintsy atao. Ny masitsivana jerena moa zany amin'ny fandefasana an'ireo ankizy ireo dia voalohany indrindra aloha arakaraky ny filan'ny firenena izay andehanany izay efa alefa mialoha aty amin'ny Mpanazava dia ankoatran'izay mila ankizy mahavita misolo tena ny Mpanazava eto Madagasikara, misolo tena ny firenena. Mifototra amin'ny soatoavina amin'ny tan'ny aviany ny skoto ary manana ny fototra iraisana ihany koa izy ireo. Raha ny fanazavany ny tompon'andraikitra samihafa ao anivon'ny skoto, fifanampiana amin'ny fianarana ihany koa ny fanabeazana ao anivon'ny skoto fa tsy fanabeazana feno akory. Rehefa mahazo fibiazana izy, manazo fibiazana izy zany dia lasa olona satria misy fanahy amin'izay hoe ilay fanahiny olona dia Madagasikara zany. Tsy adinoina fa hoe ny skotisma dia mifototra amin'ny soatiavina an'izay tany misy azy. Misy ny soatoavina iraisana eran'izao tontolo izao. Ho antsika rehetrarehetra izay mijery ny fandaharana, ny fanabeazana skotisma dia tsy fanabeazana feno akory. Ka hoe alefa skoto dia iray minitra dia iovy eo na iray volana na mety 2 taona na 5 taona ary. Fa kosa te anentana anareo hoe miezaka mameno ny fanabeazana izay ataontsika anam-pianarana izy, ataon'ny anam-piangonana izy ary ny ataon'ny ao amin'ny fiarahamonina. Ary manana politika mazava izay mifanaraka amin'ny politika satria misy politika nasional ho an'ny jeune zao navoakan'ny ministera zany ao anatiny. Reny politika reny zany manana politika mazava zany ny skotisma maneran-tany ary ny skotisma malagasy izay mifanaraka tsara amin'ny toe-tsaina malagasy ihany koa dia te hanentana antsika hoe ampio ny fanabeazana. Hatreto isan'ny tanjon'ny skoto rehetra maneran-tany amin'ny taona 2020 sy 2020 ny atratrarina ny isa 100 tapitrisa amin'ny isan'ny tanora mpikambana manao asa an-tsitrapo ao amin'ny skoto. Raha fiezana dia samy mifototra amin'ny soatoavina amin'ny tany aviany ny skoto ary manana ny fototra iraisana ihany koa na eto toerana na any ivelany. Raha ny fanazavan'ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny skoto, fitaizana tanora ny skoto ary ankoatra ny fiankinana amin'ny Fiangonana dia tsy miditra amin'ny politika sy ny manodidina izany ihany koa izy ireo. Isaorina ianao nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany, loha hevitra hafa indray no entina aminao amin'ny heriny an'io toy izao. Azonao atao ny maneho hevitra amin'ny page Facebook ny Kolo TV /FM sy mijery izany amin'ny page internet ny tv.kolo.mg. Veloma tompoko.